Resaka azakazaka fiarakodia dia eny amin'ny kianjan'ny Bevalala eny dia isy ihany koa ny faninanana amin'ny herinandro ho avy izao. Ny 20 sy ny 20 janoary izao tokoa no tanterahana eny Bevalala zany ny andian'ny fahatelo amin'ny fiadinana ny tompon-daka nasionaly eo amin'ny slalom moa izy ity manazava ny andindiny sy mety ho fisotron'izay fifaninana izay ary Andriamatoa Jovelin Razanamparana izy moa dia filohan'ny club ny Madasport Auto izay sy mpikarakara. Zavatra ho karakarana moa zany dia troisième manche ny championnat de Madagascar compétition de base na hoe slalom ho an'ny cross car sy ny voiture de rallye dia ho atao amin'ny 19 sy 20 janvier zao izy io ho atao eny amin'ny piste vaovao eny a Bevalala ao anatin'ny hippodrome de Bevalala. Misy piste vaovao namboarina dia eny izy no atao. Ny mikarakara azy dia ny club Madasport Auto, zany hoe fanindroany zany Madasport Auto no mikarakara fananana ohatran'io tamin'ny ty saison 2012 ty. Inona mety hampiavaka an'ity andihany amin'ny taona 2013 ty? Ity moa zany mbola tafiditra ao anatin'ny famaranana ny saison 2012, tafiditra anatin'ny championnat 2012 ty. Mety hampiavaka an'io dia ny ho an'ny mpijery efa misy gradin natokana ho an'ny mpijery ao dikan'izany mba tsy ho tratran'ny vovoka tsika amin'ity. Ny ho an'ny mpifaninana indray moa piste vaovao le izy dia ny mety hampiavaka azy amin'ity ny atoanay mpikarakara zany ny matériel anaovana assistance technique ohatra hoe poste de soudure, compresseur, mila meuleuse koa tsika, mila perceuse tsika. Reny moa zany dia efa etoanay mpikarakara reny ka manainga ny mpifaninana rehetra mba handray anjara. Ny fisoratana anarana moa dia efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo any amin'ny bureau ny fédération du sport automobile eto Madagasikara etsy Ambodifilao. Dia ny farana amin'ny zoma fahavalo ambin'ny folon'ny volana janoary amin'ny 5 sasany arivo. Somary voafetra ihany le izy eo amin'ny 20 eo zany ny mpifaninana ho an'ny cross car dia eo amin'ny 30 mpifaninana ho an'ny voiture de rallye. Zay no zaka amin'ity fifaninanana karakara ity. Le fifaninanana moa zany matoa izy tafiditra anatin'ny championnat de Madagascar dia ireo mpifaninana manana licence 2012 no afaka mifaninanao. Fa na zany kosa ny olona rehetrarehetra zay teanao dia misy fifaninana gymkhana ho amin'ny alahady arivo, alahady 20 volana janoary. Ny arivo misy fifaninanana ho an'ny olona rehetrarehetra zay tomobile rehetrarehetra afaka mandeha zany ka olona manana permis de conduire dia afaka mandray anjara amin'ny fifaninana gymkhana io.